Faly miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy amin'izao faramparany taona 2024 izao. Marina fa ny 20 Desambra dia anniversaire ny antoko PSD. Ny antoko PSD dia antoko zokiny indrindra eto Madagasikara ary antoko izay niorina talohan'ny nazahoana ny fahaleovantena tamin'ny 20 Desambra 1950 teto amin'ny tanànan'ny Mahajanga. Rehefa nahazo fitondrana tamin'ny androny Andriamatoa Philibert Tsiranana izay ray aman-dreny nanorina ny antoko miaraka tamin'ny ekipany dia nametraka ny budget provincial izay razamben'ny province autonome ary izay no anisany nampatanjaka ny fitondrana tamin'izany fotoan'izany notarian'ny PSD ka mampiobava ny olona taloha rehetra izay niainan'izany mandrak'androany fa niadana ny malagasy tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana. Indrisy fa narodana izany fomba fitondrana nitondra fiadanana izany no esorina ny budget provinciaux izay voatsinjara tsara isaky ny province ka namoaka ny didy 73 014 sy 73 015 ny General Ramanantsoa tamin'ny taona 1770 ka nampivangongo ny vola mpanjakana rehetra tsy maintsy ampiakarina any amin'ny folobenketra Antananarivo daholo zay vao averina tsinjaraina isam-barotra. Nefa tsy araka ary tsy vita izany fitsinjarana indray mandeha izany fa midadasika be Madagasikara ka lasa volan'ny fohy be ny volan'ny malagasy rehetra tsy nazahoana fanazavana marina intsony ka izay no nitarika ny fahantrany faritra rehetra sy ny fahorian'ny vahoaka malagasy. 70 taona ny PSD amin'ny taona 1920 sy 20 io zokiny indrindra ka tsy maintsy manome torolalana sy torohevitra ho an'ny firenena. Koa rehefa nanao fikonan-doha manokana ny antoko PSD mba andraisana anjara amin'izao fanavozana izao satria izay no mahantoko ny antoko dia ny fikatsahana mandrakariva ny mahasoan'ny firenena dia lany ny antoko rehetra tato anatiny fa ny lalam-panorenana federaly no lalana tokana hampandroso an'ny Madagasikara izay tsy mifankalavitra amin'ny politika nampiary ny dadabe Tsiranana. Ary manolotra mihitsy izahay PSD amin'ny fomba ofisialy amin'izao anniversaire izao ny lalam-panorenana izay nivolavolainay. Firenena iray fa tsy misaraka i Madagasikara misy ny fitondrana fohy be iombonany rehetra misahana ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisan-pirenena dia ny ministera voakasiky izany toy ny fiarovam-pirenena ny raharaham-bahiny ny atitany manara-maso ny maharadalana ny atao any amin'ny faritany ny vola iombonana ary ny fitsarana ambony zay ny atao hoe fitondrana federaly. Misy koa ireo faritany enina mizakatena ara-bola sy ara-pahefana manana ny gouvernemanta sy ny ministera tsirairay ara-ekonomika, ara-sosialy sy ara-kulturaly misitraka ny 50% ny vokatry ny arena vokariny sy ny arena voajanahary ny faritany tsirairay ary manao latsakemoka 30% any amin'ny fitondrana federaly ary koa 20% latsakemoka any amin'ny rakitra iombonany rehetra ho an'ny firaisan-kina. Ny mampiavaka an'ity lalam-panorenana ny volavolain'ny PSD ity dia izy mamaly sy mamaha ny olana sy mitafitra rehetra na ara-ekonomika na ara-sosialy sy fiarahamonina ny tsy hisin'ny ankilabao sy ny adimpoko maro samihafa. Fa kosa mahampiralamy anala ny faritany enina miray hina sy mifanohina tsy ho lavo nefa samy mahavelona ny vahoaka ao aminy amin'ny alalan'ny fitantanany tsirairay ny fananana misy ao aminy. Izany no atao mba hialana amin'ity départ zéro lava ity eo amin'ny kianjan'ny 13 Mei foana no fandravana ny fanjakana eto Madagasikara ary efa ilazana avy hatrany ireo izay mbola minia sy mikasa handray fahefana ivangongo amin'ny olo-tokana fa tsy maintsy niafara foana any amin'ny 13 Mei satria zavatra efa tsy nahombo no mbola velombelona dia mbola tsy ahombo foana. Ialana amin'ny tsy misy fandrosoana mihitsy tsy misy fotodrafitrasa mihetsika raha tsy iraka avy any amin'ny fohy be izay mampiroborobo ny kolikoly.
ary mampihemotra na mampanao marche arrière ny fandrosoana rehetra izay efa hita fa nisy taloha nefa nanjavona ankehitriny. Ny lalana tampo-tanàna na aiza rehefa misy mpitondra hamangy avy any amin'ny Foibe ihany vao atao oeraoera amboarina. Nefa raha voalatsaka kely ny olana dia efa loadoka daholo. Ny kanala tsy voamboatra araky ny tokony ho izy fa andrasana minisitra vao amboamboarina. Nefa aimbe ny fahadiovan'ny tanàna sy ny fahasalaman'ny mponina. Eny, na ao amin'ny kapitalitsika ao Antananarivo aza dia hita taratra koa zany toe-javatra izany. Tsy tokony afangaro Antananarivo amin'ny mahatanàna azy sy ny fitondram-panjakana Foibe izay tsy maintsy mitoetra ao Antananarivo. Satria Antananarivo koa dia commune vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana miandrandra ny vola avy amin'ny fanjakana Foibe ihany koa toy ny tanàna rehetra. Io vola andrasan'ny rehetra avy amin'ny fanjakana Foibe io no atao hoe budget général na teti-bolam-panjakana FAOB izay lanin'ireo solombavam-bahoaka ary tantanan'ireo ministera maro samihafa misahana ny Madagasikara manontolo. Raha tsy fitsinjarana io budget général io, ny amin'ny faritany rehetra moa efa hita mibaribary ny zaravilana. Fa na dia ny any Antananarivo koa aza, Antananarivo manokana no hitaritako ny saintsika. Indrindra isika vahoakan'Antananarivo izay ny tenako ao anatin'izany satria manana trano ao Antananarivo ary mandohetra amin'ny commune Renivohitra. Raha dobo Antananarivo taloha dia Andravoahangy, Ampefiloha, Besarety sy ny ambany tanàna ihany. Fa izao dia efa dobon-dramatra ny Analakely ary niteraka asa vaovao izany tsy karaha malaka ny antsony no misy fa karaha mababy, babena ny olona. Tsy maharaka ny tokony hanamboarana kanala vaovao vokatry ny famotoran-tany ny commune nefa tsy hita ny budget général zany zavatra izany. Ny zavatra rehetra tokony amboarina nefa tsy vita dia satria miankina amin'io budget général io. Ka mbola hiandry budget général foana ve isika izay tsy havita azy ny fanamboarana ny tanànantsika mba hatehonina. Budget général égale centralisme. Ny fananganana ny état fédéral no fialana amin'izany. Izany budget général tsy mahomby zany satria samy manana ny budgeny ny faritany enina entina miasa ho an'ny fotodrafitrasany manokana fa tsy miandry fanjakana Foibe intsony. Tsy misakana ny firaisan-kinan'ny faritany zany, tsy mampisara-bazana fa mifanohitra amin'izany izay tsy mahay sobika mahay fatambara. Koa mamporisika ny fifanakalozana, ny fifampivarotana, ny fifamenoana, ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana ny rafitra federaly. Aza henona ry havako ny olona manao hoe tsy zakatsika zany federalisme zany, mampisara-bazana efitra diso ny voizina izany. Ny voizin'ireo tia tena mahazo tombony manokana amin'ilay fivambongona ao anatin'ny fahorian'ny be sy ny maro. Ny tena tsy zakantsika sy ny mampisara-bazana dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fiemoran-dava, Madagasikara gisitra eran-tany, kolikoly lalimpaka, fanaovan'ny vitsy anisa ampimamba ny harem-pirenena izay efa nahitana hoe capture d'état, lonilony eo amin'ny samy malagasy, fampijerijery masoilana, fandrodanana ny tontolo iainana satria tsy fampina samy manao charbon zany no hampisara-bazana antsika. Nefa ny rafitra federaly dia manome fanafody amin'izany rehetra zany. Raha oharina amin'ny fianakaviana Madagasikara dia nozanahan'ny ray aman-dreny Foibe foana ny faritany tao anatin'ny 5 taona. Efa lehibe kosa zao ka efa afaka mamelo-tena ny faritany. Aleo tsy zanahana intsony fa aoka hikopa-kelatra. Ny ray aman-dreny Foibe koa efa antitra ka izy indray zao no mila velomina ho valimbabena. Aleo ny zanaka samy hampandroso ny tenany, ny faritany zany. Tsara raha prahalasa mivanina sy manan-karena dia hifankatia tokoa toy izay prahalasa mahantra hifampilonilony. Mirary ny vahoaka malagasy rehetra amarana ny taona 2024 ankafaliana ary ankafaliana toy izany ihany koa ny fidirana ny taona 2024. Engane io taona 2024 io ho taona ny fiovana tokoa sy fandresena ho an'ny malagasy.